ary mampalahelo tsy nivahoaka ny atsimo any tsy te handroso e tsy mivahoaka ny atsimo ny tsy te handroso fa ny mpanao politika azo isena amin'ny ratsan-tanana mba tsy teny aminao hoe ray no miezaka misakana amin'ny fampandrosoana any atsimo sy eto Madagasikara. Natao ihany ny tsy teny fa tsy maintsy teneny zany zavatra zany. Za tsy mba mamaly botana fa za miteny aminareo tsy niozatra no entina mampandroso ny firenena fa ny saina. Tsy ny lobotolo no entina mampandroso ny firenena fa ny saina. Ary za eto dia miteny mihitsy eto dia efa miteny ho azavaiko amin'ny vahoaka ny atsimo ho any atsimo aho. Ary zao ny zavatra teneniko anareo, raha misy ny filoham-pirenena akaiky ny olona any atsimo sy tiany any atsimo dia ratsy voalohany dia faharoa mba tsy tenenako hoe voalohany. Fitondrana ny firenena nge tsy vita niozatra fa mila miasa ty sainy ty ao anatin'izay. Hoy Andry Rajoelina alina zany tao anatin'izay. Dia ohatsika ny amin'ny ino moa zany fantatry ny rehetra ny tiany atongavana sy ny tiany ambara ao anatin'izay na tsisy fanonona anarana aza fa raisitsika amin'izay koa le izy ny amin'ny hoe le fitondrana ny firenena tokoa nge tsy vita tsy mety raha hoentina amin'ny ozatra fa hoentina amin'ny saina ihany koa le izy Andriamatoa Filoha satria ny resaka ny filoha maly ny amin'ny hoe ahoana ny tafika atsika tonga dia hoentina zany dia ho any amin'ny Ilzé Parsa dia ahoana satria fantany ohatrany ahoana zany frantsay zany fa tsika zany raha nanana tafika tena hoe ohatran'izany États-Unis ohatran'ny zareo Corée raha nanana n'izany tafika tena ary fomba sy ary fitaovana sy ny tena ohatran'izay sy zay mety efa lasa tany zany mety tena voazo ny fitondrana zany tamin'ny 2024 sy 2025 tonga dia nanafika ny Ilzé Parsa hoe anay ty dia raikitra raha izay fanazavana sy fomba fijery omaly zay ny amin'ny hoe ahoana ny tafika atsika eo anatrehan'izay fa eo indrindra le izy Andriamatoa Filoha asa maheno anay ianao amin'izao fotoana izao ny resaka hoe le ozatra ozy ianao tsy ozatra nentina mitondra ilay firenena fa ny saina hoy zay tokoa ny saina no entina mitondra ny firenena ary izay ny antony nanaovana hoe sampam-piofanana maro eto amin'ity Madagasikara sy maneran-tany ity zany satria tsy ary hohain'ny olona daholo ny hoe sady dokotera izy dokotera mpandidy izy no mécanicien izy no mpahay tao zava-baventy amin'ny resaka ingénieur amina BTP izy no mahay toetrandro mahay resaka tantara sy géographie mahay mitantana firenena mahay mampandihy mahay manao eraoera mahay fanatanjahantena mahay an'izao rehetrarehetra zao tsy vitan'olona ray zany zay na tonga ny hoe misy ny sampam-piofanana maro teto ary misy ny tompony andraikitra maro samihafa miara-mitantana ny firenena satria tsy adala ny vazava raha vitan'olona ray io dia filoham-pirenena ihany ny tendrena dia izy daholo no misahana ny zavatra rehetra ny tika tongavana amin'izany dia tsotra ny amin'ny hoe raha resaka Ilzé Parsa sika resaka raisiko amin'izay be ozatra anao zay ihany le izy Andriamatoa Filoha ny amin'ny hoe tsy ozatra no hitondrana n'ity firenena ity fa saina dia zay tokoa le izy satria efa fantatra zany raha ny tantara ny resaka ny fampatsahivana moa izy omaly ny amin'ny hoe jereo ny arianana jereo ny arianana dia ao anatin'izay ihany koa nisy zay tsy akaikitseketsy zany nosy Maurice zany nahazo ny Trommelin izy tao anatin'izay tsy resaka hoe tsy nandina nafika tsy nampiasa n'le ozatra izy tao anatin'izay fahazahoanan'le Trommelin zay fa ilay resaka diplomasia no nataony tao anatin'izay sy nampiariny tao anatin'izay za resaka diplomasia izay teo ihany koa ny tany niany zareo sinoa zany resaka sinoa izy maly ny Hong Kong dia niverina ho an'ny zareo sinoa ihany koa tao anatin'izay resaka diplomasia zay ny Taiwan mandeha ihany koa ny resaka ao anatin'izay diplomasia zay amin'ny fahazahoanany zany na fahazahoany sinoany zany Taiwan izany ao anatin'izay ary raha Andry Rajoelina zany no sinoa satria ny sinoa fantatsika fa puissance mondiale zany ary manana ny tafika tsy olana mihitsy ny tena tonga raha Andry Rajoelina zany no filoham-pirenena sinoa efa azo ny Taiwan tamin'izay satria nampiasainy ny tafika tao anatin'izay satria zay le resaka ozatra raha ozatra ny resantsika ao anatin'ilay fitantanana ny firenena fa zay ny antony anarany nandanin'olona 10 taona
tamin'ny resaka inona moa zany raharaham-bahiny diplomasia ny resaka fahaizana ny fifandraisana iraisam-pirenena tao anatin'izay manana an'izany ministeran'ny raharaham-bahiny zany tsika ko maninona ary zany tsy foanana io rehefa tsy ilaina le diplomasia maninona tsy toa dia ministeran'ny folo alin-da anina zany natao tetra zany de tonga dia tany natotona tany ny vola rehetra dia tonga dia natao daholony hoeta manana rehetra natotona tany daholo rehefa tsy ilaina le ministeran'ny raharaham-bahiny tsy ilaina ny ministeran'ny fampianarana hianatra ninona ary le zaza malagasy eo anatrehan'izany satria tady ampiasa ozatra ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia eo tsika ny amin'ny hoe inona fotsiny zany ny anaran'ireny diplomate ny sasany teto toerana ny anatra sasany tany ivelany tao anatin'izay maninona ny tsy reny no omenany sehatra omenany toerany amin'ny fahaiza manao sy ny fandresendahatra ao anatin'izay famerenana nosy malagasy zay André Matofilo ao anatin'ity raharaha ity fa ilay resaka hoentinao ohatra ny miteny ianao hoe ianao tsy ny ozatra ny hitondrana ny firenena fa ny saina nefa hita ihany hoe ny aza zay ataoko ny atao fa zay lazaiko raha terao hafa ny lazain'ny vava fa hafa ny ataon'ny tanana ihany koa eo anatrehan'izay rehetra izay resaka vetivety ny base toliara ray minitra fotsiny tsika dia amisehatra ny mpiaina ao anatin'ny hoe ilay resaka base toliarany amin'izay hoe madio sy mangarahara tsisy kolokolo sy ny sisa eo iny tsy hiditra ny amin'ny hoe kena sy ny tseke raha marina sy ny tsy marina ve zany fa ny azo tsoahana dia matoa androany ny vahoaka ny mponina tsy mandrefana matoa ny mponina ho toliara matoa ny ankily malinika ny benety sy ny sisa mijoro maneho hevitra tsy mankasitraka tsy manaiky ity fitrandrana ataon'ny base toliara ity dia no ilay fanjakana izay tsy atokisana intsony tsy atokisana tsy mahatoky ny fanjakana intsony ny vahoaka malagasy very zany le fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina ka na inona ambaran'ilay mpitondra dia tsy mahatoky an'izany ny vahoaka malagasy ary efa leombonanana ka tsy tia zava-boribory ary tsy hoe mbola tsy niaina an'izany fa efa nisy an'izany teto hoe tena zao io tsara io ampandroso io nananana fa inona kory ny teo dia zay tsy mahatoky ntsony ilay vahoaka malagasy ao anatin'izay na inona ambara na marina ary ilay tenenina dia zay fahatokisan'izay ary ny fahazahoana ny fahatokisan'ny olona zany olona ray ary moa zany ny fahatokisana hoe raha marojona tsy mahatoky sarotsarotra vo iverina amindray ny fahatokisana nanamarojona amiko rehefa tsy voatazoko indray mandeha zay rehetra zay ko mainka moa vahoaka malagasy firy tapitrisy ty André Matofilo efa voafitaky indray mandeha sarotra ny azahoana ny fahatokisana fa zany hoe mankahery dia mitondra mivavaka ny ihany koa anatin'izay dia io mila porofona amin'ny asa izay rehetrarehetra izay ny amin'ny hoe tena zay tokoa ve fa zay no mahatonga n'io vahoaka ao atsimo andrefan'io zay no mahatonga ny nosy sakaty zay no mahatonga ny tana masoandro zay no mahatonga ny resaka autoroute sy ny sisa satria tsy mahatoky anareo intsony ilay vahoaka malagasy satria efa voafitaka leombonanana tsy tia zava boribory intsony ka mila manova famindra mila mampiseho efa tena bonne foi tokoa efa niova ozy le film masy le hiry zay ary mifanehoana ny fiovana dia mampiatsa ny mangarahara ny fampifanajanonana ny tsy maty manota tonga dia sazy io avokoa zay rehetra hita fa nanao rasy tsy teto amin'ity firenena ity tao anatin'ireny fanondranany ny fanonganana bolongam-by aza le ankizy kely fotsiny no samborina fa le tena tomponantoka zany zao dia efa mba hita na aiza tovy miasa tsara araky ny tokony ho izy mipaky sy ny bion koa rehefa tsabatsabahanao ihany izy dia aseva miasa araky ny tokony ho izy ny senia saivo mamaly an'ireny nambaran'ny colonel Patrika ireny zany rehetra zany no isan'ny dingana andrasana ny amin'ny hoe niova ary tena tsotra ny taloha tsony ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 no afahantsika miditra mivatana tompoko lasy tompoko vavy otoizantsika izay resaka izay aminatin'ny fandraisana ny antso satria dia efa marobe ihany koa ny nasaina ny antso miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao dia oetiny fanehoan-kevitra tsika amin'izao fotoana izao raha isika indray ny antso zay tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko aloha le olona le tena voninky antso sy vonina anio hevitra
no hiditra fa lasa manandrakandrana mibetsaka raha isika raha Andrianarivo afatra efa tafiditra ianao vonoa le onjam-peo anao azafady tompoko famaty ino volagno fa makasiky firenena toy raha toy tsy raha sosoa zao natao gasidagy manahaky fanao matsapera ty zany problème motongero avao raha misy a Madagasikara eto manahaky fifidiana eo motongero manahaky tena marina zany ACC no CENI tokony higadany safara agny ireo fa ireo mamadepatiky lohan'ny tanaty satria aia koa avao ny foty ovanao mena ovanao mahitsy ay amizay ny marina miramina zany ireo tokony higada reo ratsy karamanjelahy reny makasy amy faneo kevitsy ny Patrick ireny raha marina raha volagny nde inimero so moa raha miketoa ny raha miketoa tsy hita la bakety andaka agny hitako misy fandakana miasa marika miketoa tsy miasa ny fandakana ny zavatra zany mba tsy akotrany tanantsika mila mahitsy fa intoy ny raha aseksena antsy fa tsy mahita kizy manakany ndraiky aho tetena olomelo makasitraka anao ho toizantsika indray ny antso manaraka Andrianarivo afatra raha isika miandalana eo ihany izay tafiditra amin'izao maraina izao miarabanao eny tompoko Madame Sophie, eny tompoko raha le resaka fitondrany rajoelina zany a rehefa amin'ny tsony ramosety eo ireo sitosika sika gasy ka aleo a raha resaka volomboasary dia manapaka malagasy rehetra zany iza maheno a mba tsy tivotry tsika am'izao fa le mba efa mba mahafantatra ny tantara Madagasikara sy mahatsapa hoe tena tia Madagasikara sy olobe zay tsika am'izao fa isarantsika an'Andriamanitra raha ohatra ka hoe tafalasona tsara eo io a dia mba afara koa amin'izay filoha manaraka ao avy eo a mandalo 5 taona ihany ianao no eo a dia mba sosony tsara atao mba hoasoaviny ty tanindrazana manandrina malalatsika ty fa Madagasikara dia manandriny fa nizy malagasy a dia mpizakanao ka io manao sosony tsara tsany a dia amin'ny fitondrana dia mambahoaka ianao mankasitra tompoko mankasitraka anao raha isika indray Andrianarivo afatra ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko efa tafiditra ny 038 vovoka vitsivitsy dia lasa izy ny raha isika ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko hoeto fanehonkevitranao arany 03758 raha isika indray ny antso tafiditra manaraka satria mety mbola metsena eny izy amin'izao fotoana izao amin'ny ety maraina ety Andrianarivo afatra eny tompoko miaraba toko ty négociere zany samiela négociere eny tompoko fanehonkevitra momba ny président république zao masy a zava-misy a efa mirina l'Élysée passe aloha io aloha tsy voaverina zany misy io raha tsy rehefa tafiditra tsika dia efa leo anatin'ilay finday ianao efa henonao efa tafiditra efa niteny ianao dia izay le henotsika ao anatina finday dia ilao foana le onjam-peo ao anatin'izay araka ny torohevitra efa omeny eto ombenombeny raha isika ny antso tafiditra manaraka Andrianarivo afatra ao anatin'izay raha-pirenena izay miarabanao eny tompoko lasa indray ianao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka arany izay tafiditra eo dia afaka miteny avy hatrany maneho hevitra mahakasika ny raha-pirenena sy mifakafakana nanomboka tamin'ny 10 ora maraina teo raha isika izay Andrianarivo afatra izay tafiditra ao anatin'ny 038 14 882 24 eny tompoko miarabanao Firna kena azafady raha ohatra ka hoe fanomena ny firenena hafa ihany le izy partika dia aleo mena firenena matanjaka mba ho sambatra ny malagasy fa raha mbola frantsay a tsy manana safisain-dratsy ireo anazanaka atsika dia anatonto atsika dia tena hanandevo atsika mandrakizay raha ny tanjon'ireo ka raha samiara iasa ny firenena hafa ihany dia aleo firenena matanjaka dia misaotra tompoko mankasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka amin'ny ety maraina ety marobe nareo
no misisika miditra ao anatin'ny izay fandarana deona fandehany mivantana izay raha isika ary izay antso efa tafiditra ity miarabanao. Allo, salama namana. Eny tompoko. Namana vaovao dia Tomasina. Eny tompoko miaraba antsika efa namana vaovao dia miaraba ny pepetra rehetrarehetra efa tetany taloha fa zao ndray vao nahazo numéro anareo. Mikasika le base pizarra angamba aloha ny tokony resana. Alay angamba ny tena marina, alay le olona tena ny fotony mihitsy zany no jery an'izay fa tsy mpitondra manko misy olona mpitondra mivazavaza fa tena zao Antananarivo hoe misy vola azo fa alay le olona mihitsy no mahafantatra an'le fahorian'izy hoe azo tanterana be le tetikatsatsatsy tanterana. Misy mankotsika zany ohatrany hoe mandrisitra fotsiny hoe alay sotaka iasan'ny olona na ohatra zany fa alay le olona mihitsy no mahita an'izy hoe mahasoa an'zareo ve le izy mahazo tongony ve le izy amin'le fitrandrahana sa tsy mahazo fa misy ao anatin'le mpitondra efa sady be atoka izy zany be kibo mba hitanana mihitsy reny mba miafika le olona any rehefa misy no anokafana le olona n'olona be vava reny mihitsy no alefa mandeha makany dia miafika le vahoaka any mihitsy hoe mahasoa amin'ny Madagasikara dia hita hoe asa ho any ve izy miafika le vahoaka any mihitsy fa mivava foana manko mitatata amin'ny radio sy amina Facebook fa tsara mihitsy zany ren'olona makany amin'le toerana ohatra ka tena masà izy dia eo izy manaiky ve le olona tsy manaiky zay fa misaotrabetsaka namana. Mankasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka amin'ity maraina ity Andrianarivo afatra no mandray antsika ao. Eny tompoko. Afaka miteny avy hatrany ianao. Avy aty Morondava. Eny tompoko miaraba antsika fa ny Morondava. Tena marina mihitsy ny fanehoan-kevitra an'le olona niteny teo. Tena marina hoa le hevitra'le olona niteny teo e. Eny tompoko eto ny fanehoan-kevitra anao. Ny aty fotony mihitsy no mahafantatra ny base tuliara io na mahatsara ny vahoaka na tsy mahatsara ny vahoaka. Misaotra anao anatin'izay fanehoan-kevitra izay. Raha isika indray ny antso tafiditra Andrianarivo afatra. Izy efa tafiditra ao. Eny arany miaraba anao. Eny tompoko. Tompoko. Elao le onjam-peo anao. Rivo avy aty Ambomamoro ihany. Elao le onjam-peo anao. Ny tena problème amintsika eto Madagasikara zany dia tena rehefa misy fifidianana dia tena tokony fatarana tsara ny profilan'le hoe lapa Covid satria tena mba misy fantapantapa ihany le teo aloha teo hoe voalohany misy instituteur zany hoe mpampianatra zany avy eo misy hoe miaramila ho grade manamboninahitra avy eo misy olona hoe nananana profy maitso hoe miainga tamin'ny tsy misy fa mivoatra be tao anatin'ny tsibolo famokarana nataony dia lasa nanaorinata dia misy koa mpampianatra fangatota-pianatra tao misy ka eo iranga io ohatrotr'izay ohatrotany any velany manko ny profilan'ireny olona milafaka ireny zany mila fantarin'ny vahoaka na mety hatramin'ny azy hita hatramin'ny mety hatrany ampianarany ara zany eto amintsika izy mety hoe mbola sarosarotra ihany raha samy mpano gazety mahitsy mamanjay investigation zay dia mana-paritaka mikasika an'le olona satria amin'izao fotoana izao tena hita mahitsy izy hoe olona tena tsy afaka manao auto évaluation tenany akory le olona ary tena tsy fantatra hoe tena inona ny tena nanosika azy lasaka ho président zany satria amariny ny zavatra teneny zavatra ataony le zavatra teny le président zany dia misy zavatra tena misy miteny izy ohatrany misy manao famerana mpitolo eto misy manao teny tsy voahevitra ohatr'izao nefa rehefa tena jerena sy tena takarina ry izy tena avany amin'le mpitondra mahitsy le zavatra mpitolo ohatrany hoe makany an-dafy izy dia mahita jedo izy dia hoy izy hoe tsy maintsy asiana jedo ery amin'le laka iarivo ohatrany mahafinaritra anazy sy akaiky anazy sy ny fianakaviana andao tika no ohatrany fa tsy fantany akory ny priorité an'le zavatra hoe ianao ara mijaly rano vera angaty hoe ampiseho jedo mahafinaritra be amin'izay sisio zavatra tena tsy mikolla anatin'ny tena logika mahitsy ny zavatra raisonnement zany.
raha isika indray ny antso tafiditra manaraka 2 minitra no ananantsika azy rehefa tafiditra isika dia 2 minitra ihany. Eny tompoko efa ao izy. Eny tompoko afaka mitena vetrany ianao. Afika mamevitra kely. Eny tompoko. Hitanao le resaka kabara aloha za fa tsy nino kabara filopirenena tena satria manitaka be. Efa ela ihany zay lasa propagande foana le efa tsisy hoe zavatra tena itetinao mpivafiana mamay. Dia momba le ampamoaka reny za tontolo la manao ampamoaka misy afa tsy hoe le tenteny fanaovatandre hoe amony tena ola kolonila hoe ndidik'izo amizao dia tapitsika nita fa tsy isy mandeha mizy fitantanana tsika vahoaka mihitsy zany hoe vendrana za ty. Matsampy aton'olona bokosin'olona na fiany dia taraketika fa na moa zany tsisy azoko tenena fa dia le fakahitetika zay nefa tian'ny vahoaka dia aleo zay fa dia mirasoanareo. Makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka Antananarivo afatra. Iza ny efa tafiditra ao raha isika vetrany izay. Eny tompoko lasa izy. Raha isika ny antso tafiditra manaraka miarabanao. Eny tompoko. Eny tompoko. Hoe tofaneon-kevitra atsika avy any Tomasina. Efa tafiditra ianao dia hoe ilay faneon-kevitra anao. Tapahantsika izy Antananarivo afatra fa tsy maheno angambany izy. Raha isika indray ny antso tafiditra manaraka satria lany fotsiny fahany dia avy eo izy ifamaly amin'ny tompona tambajotra hoe ny fahananay tsy ny antso akorony zay dia lany miarabanao. Eny tompoko. Miaraba tompoko. Eny tompoko. Avy ty Toliara ihany. Miarabantsika avy any Toliara. Lasa ianao niaraba fotsiny zareo avy any Toliara dia lasa indray izy. Raha isika ny antso tafiditra manaraka Antananarivo afatra miarabanao. 032 38 vovoka vitsivitsy efa tafiditra ianao. Raha isika ny antso tafiditra Antananarivo afatra miarabanao. Salama tompoko. Eny tompoko. Hoeto ilay fanehoan-kevitra anao. Fandehiny. Eny tompoko. Zava-misy andra miankina ny sifiganina mitsika Madagasikara eto dia tsika vahoaka mihitsy ny sanana. Vendranina ny fanomezana varotra sy ny kary nefa le fitondray nefa. Atsika vahoaka zany tsy mafaka ndita hoe karakory maro ma fitondrana aty. Zay zany le problème. Makasitraka anao. Raha isika indray Antananarivo afatra ny antso tafiditra manaraka ao anatin'ny 038 14 882 24 032 12 888 19. Efa tafiditra namantsika raisitsika izay lasa izy ny zavatra misy amin'izao fotoana izao makasika izay voatanisa teo izay satria dia betsaka ny tanysaina teo tao anatin'ny fandarana dia nafandehany makasika ny nositsika ihany koa tamin'ity maraina ity rehefa larana miafina aloha dia tsy ho tafiditra eo mihitsy ny be dia be izay larana miafina izay Antananarivo afatra no miditra miarabanao. Eny tompoko. 032 43 vovoka vitsivitsy tsy miteny izy miarabanao tompoko. Eny tompoko. Ny fandarantsika ahora ny raisitsika izy fa ao izy 032 43 fa anao hoeto le fanehoan-kevitra anao tompoko. Tsika Monsieur Jean Paul ihany avy aty Toliara. Eny tompoko. Maro moa ny raha teo rosay fa miantso avao depoika maraina ka misaotra anareo nandray fa izao zany ny tiako ambara. Voalohany fanjakana tsika enaniky toy fa antitro tsy hoy zahay Toliara. Antitro tsy zao fa amorony teba zany fa mariny olavo fatia fa tsy misy raha marina voalaza iaby na santé na ino na environnement to iaby tsy hitako hoe izao ny raha mety. Ary resaka jirama dia milaza anareo ao fa mba nandeha Kenya jusqu'en Saoudite Sahara nandehanako iaby io a Nairobi fa ny agny mampiasa eolieny
satria io plaque solaire ao commerce atao business fa plaque solaire nera fa herinandro tsy avy ny orana zay tapaka nday gny jiro hoe dikan'izay tapaka koa gny asanao karaha zay eolienne na avy cyclone na tsy misy cyclone rivo tsy misy avao mandrak'izay na atoandro na io mety eolienne fa plaque solaire ao business io ary fanapahany jiramajiro mahagaga fa io business miaraka amin'ireo opérateur mpamarotsy groupe mpamarotsy plaque hoe somary coupebo koa so amizay le olo manambola mba mividy groupe aminay ty de mahazo pourcentage anao sala amizay gny fiheveranan'io aia vo misy orana kelikely miniminy fa tampaky jiro